Ny amahazovana indray le raha ombaratra miaraka amin'ilay faritra Andratsy eo amin'ny lakan-drano Mozambique tamin'ny 6 ora teo dia tany manodidina 520 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny Toliara no nisy ny foben'ity Andratsy ity. Niakatra ho 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny arahina tafiotra 520 kilometatra isan'ora indrindra ao anatin'ny oram-baratra. Ny kisaka ny anatsimo somary atsimo atsinanana izy ka nafaka 7 kilometatra isan'ora. Mety hitombohery miandalana indray izy ato anatin'ny 3 ora manaraka ka ina ivadika ho rivodoza. Na izany azy dia atombanana tsy hikasika mivantana ny faritra atsimo sy atsimo andrefana ity Andratsy miforona ity. Mbola hitondra rotsakorana betsaka hatrany kosa nefa izy ho any tapany atsimo sy atsimo andrefana hatramin'ny Rapitso Alarby nahazo fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny betsaka rotsakorana ny distrika Morombe, Toliara, Ampani, Belotsy, Ombe, Ambovombe, Amboasary atsimo sy Taolaniaro. Misy ihany koa ny filazana amin'ny loko mena amin'ny amafin'ny rivotra ho an'ny Moritsiraka atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Ny antso ifamezan-tanana tamin'ireo mpiara-miasa aminy ary lalàna Manatsombe ny tanàna Antananarivo nandritra ny fananganan-tsaina voalohany nataony amin'ny mahabe ny tanàna azy ny alatsinainy teo. Hiaraka hiasa isika ary hitady vahaolana hanarenana ny tanàna satria isika ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany no hoy izy nanoloana ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny komina. Nandritra ny fametrahana asa amin'ny asany izy malasa teo dia efa ny antso ihany koa ireo orinasa tsy miankina sy ireo mponina Antananarivo ny tena niaraka hientana hampandroso ny renivohitra Madagasikara. Antanterahana tena fitsarana mba tonga voalohany teny Anosy ny alatsinainy teo ny lanona mpianianan'ireo farmasiana inspekteur Roapolo Menada amin'ny officier de policier judiciaire azy. Ireo dia naramaso tsy fanarahan-dalàna ny amin'ny fivarotam-panafody eto Madagasikara izy ireo. Nampitany raiky izany ireo mpivarotra fanafody sy fitaovana ampiasaina amin'ny fahasalamana sy fitsaboana ao amin'ny tambazotra serasera Facebook sy amin'ny toerana fivarotana tsy voatokana amin'izany ministry ny fahasalamam-bahoaka professeur Azely nandrea manantany taorian'ity lanonana ity efa mitombo izy ny mpanaramaso ny toerana mikirakiran'ny fanafody amin'izao taorian'ny fianana nataon'ireto farmasiana inspektora ireto. Anatevin-daharana ireo farmasiana inspektera 12 perinasa ireo farmasiana inspektera vao nivoaka ireo enina amby 20 taona lasa. Izay no nisy ny lanonam-piananana farany ho an'ny farmasiana inspektera. Araka ny fanampanantenan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena dia ho fantatra alohan'ny faran'ity volana ity izay ho mpanazatra vaovao tantanan'ny ekipa pirenena malagasy. Ny alaka misy izao no ampahafantarina eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina izay nosafidian'ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny fitondram-panjakana nitantana indray ny Barea. Nisy 450 izy ireo no nametraka tonta-taratasy taorian'ny tolotrasa izay nanantonan'ny FMF tao amin'ny tranonkalan'ny federasiona iraisam-pirenena baolina kitra na ny FIFA. 5 no voasafidin'ny komity manokana isafidianana izay iray solo an'i Romuald Rakotondrabe. Ny lalaon'ny Maroc ka mpampiatrantsy Komoro firenena tokana amin'ny solon-tenan'ny zanaparitra Océan Indiana no hanokatra ny fiadinany amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny kanina izay hanomboka ny volana Desambra izao. Vita ny alatsinainy teo ny atsapaka izay mamaritra ny fizarana isam-bondrona ho an'ireo firenena mandray anjara voasarika ao amin'ny vondrona A i Komoro. Isan'ny vondrona mafy indrindra moa misy ny Coelecante izay ifandona amin'ny voromahery malianina sy ny Chipolopolosa Zambianina ankoatra ny Liwan'ny Atlas Marokanina.